Rahatsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako izay tona regny hafan'Andriamanitra eto androany. Androany ahy resaka kely fikapon'Andriamanitra mikasika an'izany atao hoe fiainana mandrakizay izany. Mino aho fa ilainao zany mandray an'ity tenin'Andriamanitra ity napetraky ny tompo ato anatin'ity atao hoe baiboly na soratra masina ity manko ry havana izany teny zany ary ny baiko ny Jesosy moa dia hoe mandehanaka toroio ho an'ny olombelona rehetra. Amaky tenin'Andriamanitra ary mangataka anao raha manana baiboly anao ny tokantrano na arao tsara nge. Izy ity fanoharana nataon'i Jesosy mihitsy mikasika an'izay fiainana mandrakizay izay. Ato amin'ny liko toko 4 ato manomboka amin'ny 7 misy teny tantara manao hoe nisy lehilahy manan-karena anankiray ozy ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika sady nanara-pofatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Ary nisy olona malely firenena anankiray ozy atao hoe Lazarosy nipetraka teo amin'ny vavahadiny. Ary naniry mba hihinana izay latsaka avy tany amin'ny latabatra ilay manan-karena izy, fa ny alika kosa no avy ka nilelaka ny feriny. Ary maty ilay malahelo dia nentin'ny anjely ho any tratran'i Abrahama. Ary maty koa ilay manan-karena dia nalevina. Ary raha nijaly tao amin'ny fiainatsika izy ka niandrandra dia nahitany Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo atratrany. Ary izy niantsoka nanao hoe ry Abrahama raiko mba mindrafy ho amiko ka irao Lazarosy mba hanomboka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako fa diranovanao ato anatin'ity lehilahy foy ity. Fa hoy Abrahama, anaka tsarovo fa ianao efa nahazo ny zavatsoanao tamin'ny andro ny ainanao, ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy. Fa ankehitriny izy ampifaliana aty ary ianao kosa no fadiranovana. Ary mihoatra noho izany rehetra izany dia misy tevana makadiry ajadona eo anelanelantsika mba tsy ho afamita ankeny aminareo zay te haly ety ary tsy ho afamita ankety aminay zay eny. Dia hoy izy mangataka aminao ary aho raiko mba irao Lazarosy akany amin'ny tranony raiko fa manaralahy 5 aho mba ilaza tsara amin'ny fandrao mba ho tonga aty amin'ity fijaliana ity koa izy. Fa hoy Abrahama taminy manana ny Mosesy sy ny mpaminaniny izy, aoka iaino-reo izy. Fa ho kosa izy tsy ry Abrahama raiko fa raha misy miala maty ho zakany aminy dia hibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy raha tsy miaino ny Mosesy sy ny mpaminaniny izy dia tsy etino izy na dia misy mitsangana amin'ny maty azy. Jesosy Kristy tompo ry havana, le zanak'Andriamanitra velona tonga teto ambony tany araka ny efa nambaran'ity soratra masina ity 3 taona nirahan'Andriamanitra raha taty izy anambara ny fahamarinany ty atao hoe soratra masina na baiboly ity mba handraisan'ny olona zany atao hoe famonjena. Dia raha manaraka ny tantara tsara tsika ry havana fa tena namoaka ary nametraka fampianarana be dia be ny tompo ary anisan'izany ty resaka fiainana mandrakizay ity. Ndrasonge mbola piko kely ty resaka fiainana mandrakizay ity mba ho hitanao tsara ny fahamarinany ty atao hoe soratra masina ity ry havana, satria Andriamanitra naniraka an'ireo mpaminany ireo ary nanoratra ny fahamarinany zany atao hoe fiainana mandrakizay zany ndraso fa hovakiko aminay ny Apokalipsy toko 20 manomboka amin'ny 1:1 hoe ary hitako fa indro nisy seza fiandrana fotsy lehibe ary lay nipetraka teo amboniny. Ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy itoerany intsony, ary nahita ny maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anolohan'ny seza fiandrianana ary novelarina ny boky. Ary nisy boky koa novelarina dia ny boky ny fiainana izany, ary ny maty dia notsaraina araka ny zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita namoaka ny maty tao aminy, dia samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita dia natsipy tany amin'ny fariafo, izany ny fahafatesana faharoa dia ny fariafo, ary nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy any amin'ny fariafo izy. Ambaran'Andriamanitra amintsika ry havana zany fahamarinana lehibe zany. Ambaran'Andriamanitra amintsika amin'izao fahaveloma tsika zao tena napetraky ny tompo mihitsy
le baiko tamin'ny mpianatra hoe mandehanaka toreo ambarao ampianaro ho an'ny olona rehetra eny ambonin'ny tany izany tenin'Andriamanitra zany. Ty tenin'Andriamanitra ty nge raha lasianabavy ianao zay manaraka ny tiafan'Andriamanitra ty anisan'ny tena nanana tombontsoa betsaka aloha ny zanak'Israely. Manana tombontsoa betsaka mihitsy fa saingy zao raha mahita koa anao anisan'ny firenena tena naniratsira tsy ny raharaha izany fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra zany dia anisan'ny koa ny zanak'Israely. Ianao zay manaraka ny tiafan'Andriamanitra ty androany, jereo tsara ry avy ny tiafan'Andriamanitra ty mangataka anao tantara mariny ty Jesosy Kristy namoaka fahamarinana lehibe mikasika an'izany atao hoe fiainana mandrakizay raha vao maty ny olona. Jereo tsara raha vao maty ny olona. Atoroko anao fa ny lakilenge eo mbola averiko ihany. Ilain'Andriamanitra ianao mandre tsara fa isy ny fitsarana. Isy ny fitsaran'Andriamanitra izay hiatra hito amin'ity zao tontolo zao ity. Ny fitsaran'Andriamanitra raha fa tahaka ny fitsarana ety ambonin'ny tany ka azo anaovana risoriso, azo anaovana zao fomba isan-karazany zao fa Andriamanitra ry havana. Jereo tsara nge misy tenin'Andriamanitra zay milaza manao hoe tsisy takona zay tsy ho hita. Andalo fitsarana daholo tsika rehetrarehetra. Zay zavatra nataotsika rehetrarehetra tsisy takona zay tsy ho hita ozy ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra ataotsika ety ambonin'ny tany na kely na ny lehibe ninninina zany ry havana tena tokony tena inotsika ary tena hitandrematsika tsara ny fiainana amin'izao fandalovana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Be dehibe manko ny olona ry havana gamby ianao mba mahita tsara fa mahita fa misy efa maty ny olona ny havana indray na dia ataotsika hoe tena tao anatiny tena fahotana isan-karazany azy dia misy manao fotoam-bavaka lehibe mba hoe mba sitrane mba andovan'izany fiainana mandrakizay zany. Jereo ry havana ty tenin'Andriamanitra ty fa raha vao miala ny fofonainao, raha vao miala ny fofonainao takany le mpanan-karena sy le Lazarosy, raha vao miala ny fofonainao dia tsy maintsy na tianao na tsy tianao mijinja ny zavatra nataonao ianao. Inona moa no nahatonga an'i Jesosy ry havana tena tonga tetỳ ambony tany somary everiko ihany. Toy izao nge ozy ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao. Izy mihitsy ny namerina an'iny amin'ny vavany nomeny ny zanany lahatokana. Aseny mino an'iny ianao raha andovany zany fiainana mandrakizay zany. Aseny mino an'iny fotsiny ianao manaiky an'iny amin'ny fonao rehetra. Ary raha mbola amen'Andriamanitra tombonandro moa ianao, raha mbola amen'Andriamanitra tombonandro ianao dia zao napetrany misy ty soratra masiny ty mba hitaizanao zany atao hoe fiainam-panahy, hiandrasanao zany fotoana ialanao eto amin'ity tany fandalovana ity. Misy teny zay any amin'ny Timoty faharoa ndaso nge meko anao Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo ny mahatena sarobidy ry havana ny teny zany eo. Ty tenin'Andriamanitra ty tena ilain'Andriamanitra tena iainantsika isan'andro ty. Masozo fampianarana. Be dehibe ny olona tena toroko anao tsy dia mandrarana zany hoe tena tokony hianatra ny zavatra fahamarinana hita anatin'ity soratra masiny ity. Indra moa natonga an'Andriamanitra ry havana ary mamaky ny bokyny Deutéronomie ianao ny zanak'Israely. Misy tenin'Andriamanitra nisy baiko zay mihitsy nomen'Andriamanitra ny Mosesy hoe ampianaro ny zanakareo na mitsangana na mipetraka na mandeha. Ampianaro ny zanakareo. Tsika miresaka zao nge ry havana tena ngamitsika mahita tsara ny amin'izany atao hoe fasarotana amin'izany atao hoe fitaizana tanora. Za moa nisy fotoana mba nitory-teny ihany nitory-teny tany Tanimora tao amin'ireo tranomaizina. Mampalahelo nge ry havana zany tanora be dehibe misy hatrany amin'ny 700 tanora daholo migadra ao Tanimora. Ino tsara nge ty tenin'Andriamanitra amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo teo andininy fahenina ambin'ny folo ny tenin'Andriamanitra ozy mahasoa ho fampianarana. Misy fampianarana be dehibe ato. Ilaina resahana. Misy fampianarana be dehibe ato anatin'ity atao hoe baibolina soratra masiny ity. Ilaina ampianarana zaraina amin'ny taranaka arivo mandimby. Ilaitsika zany ianao zay mananjanaka amin'izao fotoana izao.
ilaina ny ankizy mianatra any amin'ny toeram-pianarana, misy fianarana be dehibe any isan-karazany, fa azadinona ry havana matoa Andriamanitra miteny hoe ny soratra masina ozy zay napetrak'Andriamanitra atao anatin'ny te hoe baibolina soratra masina ity dia nomen'Andriamanitra mihitsy, napetrak'Andriamanitra tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra reo, tsindrimandrin'Andriamanitra mba entina hitaizana ny zanaka mapara amin'izany atao hoe fampianarana tenin'Andriamanitra zany, fandresen-dahatra zay koa voasoratra ao anatin'ny Timoty 2:7-9 fandresen-dahatra satria ny fahamarinana ato anatin'ity soratra masina ity. Jesosy raha nara tonga tety ambony tany tena toroko anao, eritrereto tsara nge zany hoe mpampianatra soratra masina sy mpitory-teny reo fariseo sy sadoseo reo tamin'izany fotoana zany gaga daholo zay niaino an' Jesosy hoe ary taizana izan'le tian'izany nefa olona tsy nianatra izy. Ianao raha lasiana bavy zay manaraka ny tiavan'Andriamanitra ty, mino aho fa mba liana ihany ange anao mba te hitombo amin'izany atao hoe tenin'Andriamanitra zany, mba atonga ny aim-panahy anatinao tena tanjaka tsara, manana fahazarana. Fanambarako taminareo matetika ihany le hoe le fampahirezana nataon'i Jesosy any amin'ny Jaona 4 hoe nofoko ny tena fihinana, ity tenin'Andriamanitra ity zany azajanona mihitsy. Misy teny koa ao amin'ny Timoty 2:7-9 hoe fantsina zay diso. Ty tenin'Andriamanitra ty nge ry havana napetrak'Andriamanitra tsy mety diso ty, tsy tian'ny olona ty, fa zao ny ataoko anao tsy mety diso ty. Ary farany ao amin'io ihany misy hoe fitaizana ozy amin'ny fahamarinana. Sarobidy ry havana zany mangataka aminao androany moa iresaka aminao ny atao hoe fiainana mandrakizay hoe tezao tsara ary miomana tsara ianao fa misy ny fiainana mandrakizay. Jereo nge ry havana hoy aho nambarako teto aminao, misy teny eo amin'io Hebreo 7:7 hoe tahaka ny nanindrenan'ny olona nio faty indray mandeha, ary rehefa afaka zany de isy fitsarana. Jerevony nampijaly an'le mpanan-karena ratsy fanahy ny tao anatin'ny lohany de zao tsy misy afa-tsy kolokoloany zany atao hoe arena, ahoana ny azahoako arena, ahoana ny afitomboko ny arenako tak'zao. Kamby ianao tsy tianao mihitsy agnamity fanazavan'i Jesosy ato amin'ity hoe Lioka 5:20 ty, fa zao ny ataoko anao ry havana, enoy tsara i teny io, tahaka nanendrena ny olona ny faty indray mandeha, ary rehefa afaka zany de isy fitsarana. Efa any amin'ny fijaliana mandrakizay nge ry havana le mpanan-karena ratsy fanahy vo nyteny hoe mba irao Lazarosy mba hakany an-trano fa manana rahalahy 5 ainy ambonin'ny tany, ary mino aho fa fantany-tsara ro rahalahy 5 reo fa anisan'ny tena tao anatin'ny fahotana koa ro rahalahy 5 reo. Faona ozy ny tenin'Andriamanitra ao, Jesosy mihitsy no miteny eo manana ny Mosesy sy ny mpaminanina izy teo ambavan'ny Mosesy teo ambavan'ny Abrahama, zany misy mpitory-teny eny ambonin'ny tany eny, hitory ianao zany atao hoe raha maty ianao ka tsy manana an' Jesosy Kristy ho tompo de any amin'ny farihy mirehetra afo ianao. Jerevinao tsara nge ry havana le apokalipsy novakiko taminao hoe le 20 misy boky ao an-danitra, misy ny atao hoe boky ny fiainana zay tsy voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana ny anarana. De jerevo tsara ny fahamarin'ny tenin'Andriamanitra hoe any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Androany asehon'Andriamanitra aminao zany afatra zany, avelana aparitaka Andriamanitra eran'izao tontolo zao zany afatra zany. Ianao raha lasiana bavy nomana ny amin'ny fiainana fandalovanao eto amin'ity zao tontolo zao ety, mandalo zao fiainan'izao sy ny filana ozy ny tenin'Andriamanitra, fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay amin'izao fahavelomana zao indrindra ry havana. Matonao mbola ny velomin'Andriamanitra androany tian'Andriamanitra ianao mba tena andova ny fiainana mandrakizay tahaka an'io Lazarosy io, tiany ianao mba andovany io. Be dehibe manko tsika metehitra araka nefa nambarako taminareo rehefa misy maty moa de mbola ivavahana ony le olona mba hoe mba ho voavonjy. Ny tena ianao ihany fiainam-panahinao, ny fiainana momba anao teto ambonin'ny tany ihany, zay voasoratra ao an-danitra hatramin'ny virgule, tratra ao daholo ianao, fitsarana
tsy taka ny fitsarana ty ambony tany misy risoriso fa ny fitsaran'andriamanitra ry havana tsisy hafa mialy eo atsika ozy ny soratra masina hoe tsisy takona zay tsy ho hita ary miafina zay tsy aseo fa ampiomanin'andriamanitra tsika ry havana am'izao fahavelomana zao a ianao zay mandre matiafatr'andriamanitra ty na izanaiza toerana misy anao mibeba averiko tsara le teny de napetrak'andriamanitra amin'ny epistiliny jaona voalohany ao toko voalohany ny andininy fahafito sy ny fahavalo raha miaiky ny eloka sy ny fahotanao ianao zay voasoratra ao tsy mahakosika n'zany fahotany zany ianao tsy mahakosika n'zany eloko zany ianao na manana 4 miliara ianao na manana 4 miliara afa-tsy ny rany jesosy zay narotsany teny kalvari io le ambarany tenin'andriamanitra amin'ny andininy fahafito ny rany jesosy zanany manadio atsika ozy ho afaka amy tsy fahamarinana rehetra ekeo ny eloka sy ny fahotanao ary asao jesosy hiditra ao anatin'ny fonao mba hatonga anao andova zany fiainana mandrak'izay zany hatonga anao eo anatrehan'ny fitsaran'andriamanitra jereo tsara nge ryhavana raha mahita anao voalazan'ny soratra masina koa ny amin'ny bokyny daniel any fa zay olona nandray ny famonjena amirapiratra ozy taka ny masoandro any amin'ny fiainana mandrak'izay tsy mba tianao ve ry havana zany azy tsy mba tianao ve zany marobe nge ny olona ry havany am'izao fahavelomana zao miezaka ositara mba ho tsara ty ambonin'ny tany fa zao ny ataoko anao androany asehoan'andriamanitra anao ny olona voadio ny rano jesosy any no amirapiratra izy any an-danitra ianao mba tioko anao amarana an'ity afatr'andriamanitra ty mba ity fotoana androany ity na iza toerana misy anao aroviny tenana mandrak'izay anao am'izao fahavelomanao zao ekeo jesosy kristy tompo ekeo ny eloka sy ny fahotana dioviny rano jesosy ny ao anatinao rehetrarehetra mba hatonga anao tena ahita zany atao hoe tena fahatsarany andriamanitra ao anatinao ivavaka ao anao manokana mandraisa fanapa-kevitra ianao na iza toerana misy anao manetretena eo ambanin'ny tana maherin'andriamanitra de amonjy anao izy ary ampiditra anao ao anatin'izany fiainana mandrak'izay zany ivavaka sika raha io misaotra anao lehibe aho misaotra indrindra ny amin'ny teninao zay nafafy mba ho reniny olona rehetrarehetra na iza toerana misy azy mba tonga ny olona ihany keo tena hitanina sy aka fanapa-kevitra fa tena mandalo zao fiainan'izao sy ny filana fa ny manao ny sitrapon'andriamanitra ny maritra mandrak'izay jesosy tompo midira ao anatin'ny fiainany zay rehetra manaiky anao ataovy tsapany zany herinao mahagaga manafaka manadio manasitrana satria zany natongavanao teto am'ty zao tontolo zao ity ary zany any keo ny baikonao anaparitahana an'ty teninao ty hatrany amin'ny farany tany misaotra indrindra tompo atolotra anao ny voninahitra atolotra anao ny dera tononiko amin'ny anaranao jesosy kristy tompo zany vavaka zany amen